Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Adventista iraisam pirenena, miaraka amin'ny feo fanantenana. Ireto misy teboka valo nolazain'ireo manana traikefa fa mila tadidianao amin'izao fiainana izao. Voalohany dia ny nofinofinao sy ny tanjonao arahana fa tsy ny an'ny olona. Faharoa, tiavo ny mahay anao anao, asio tombam-bidiny ny tenanao. Fahatelo, mahaiza mankasitraka ny zavatra rehetra. Fahaefatra, mahavita be lavitra noho izay fantatrao fa vitanao ianao. Fahadimy, aza mora kivy fa raisoa lesona avokoa izay zavatra mety ho ratsy rehetra nandalovanao. Fahaenina, ianao irery no afaka mametra ny tenanao. Fahafito, mandeha ny fotoana, tsy afaka hanana fiainana indroa ianao, koa araraoto ny fotoana hanaovansoa. Ary ny teboka lehibe indrindra dia izao. Teboka fahavalo izany, Andriamanitra atao loha laharana eo amin'ny fiainanao. Andeha ho averimberintsika mandrakariva ny fivavaka Mosesy izay voarakitra ao amin'ny Salamo 110, ny 112 sy ny 140 manao hoe: mampianarana anisan'ny andronay, ahazahoanay fo endry. Vokiso ny famindram-ponao noho ny maraina izahay, mba hiobinay sy hifalianay amin'ny andro rehetra iainanay. Amen. Fahaiza miaina, mampirindra ny fiarahamonina. dia mbola kasitrahana mandrakariva ny fanjoonao zao onjam-peo zao, ary dia indro izahay manolotra ny arabo mba ampiraritso ny namanao lantoary misy Joely no miresaka aminao, mitafa aminao ankehitriny ny namana Samma kosa no eo amin'ny lafiny teknika. Mbola anohy ny resaka ihany isika mahakasika ny tahotra hoe avaiza ilay tahotra. Rehefa nahita izay antony vitsivitsy teo aloha teo isika nahatonga ny tahotra, dia mbola ho toizantsika ihany izany resaka izany amin'ity anio ity. Anisan'ny zavatra anankiray izay mety miteraka na mahatonga ny tahotra dia ny tebiteby mpisarahana, angoisse de séparation ozy ny teny vahiny. Io tebiteby mpisarahana io matetika ny miteraka zavatra maromaro. Ao anatin'izany mety hiteraka io zavatra io hoe miteraka fahamoiza-po ary mazava loatra, miteraka tahotra. Matetika eo amin'ny tanora dia ny fahaverezana ny zavatra tiana na fisarahana amin'ny olo-tiana anankiray no miteraka anio tahotra io. Ny fisarahana amin'ny zavatra tiana, tsy fahazoana zavatra tiana, ny fahaverezana olo-tiana anankiray na fisarahana amin'izany olo-tiana izany dia amin'ny ankapobeny miteraka tahotra, miteraka miteraka tebiteby, ary indraindray dia miteraka fisavoritahana, miteraka fitokana monina, ary miteraka tsy fisakafoanana mihitsy. Mazava loatra miteraka atezerana sy fahakisitinana ilay izy. Matetika nefa dia zao hoe ilay tahotra indraindray dia ianao ihany, tenanao ihany no mamorona ilay ao anatinao ao. Ianao ihany no mamosavy ny eritreritrao.
ianao ihany no maminavina ilay vokatra ny ahazo anao. Ianao ihany no mandefa lavitra ny saina nefa ilay zavatra tsy misy akory. Dia mandeha eo ny saina, maminavina eo ny saina, inona mety ahazo, inona mivokatra mety ho hita, ahoana ny ahazo aho. Dia teraka eo daholy ilay eritreritra ratsy rehetra, miasa zany ilay fanahy ratsy ao anatinao, izay mahatonga ny tenanao hitokamonina ho tesitra, tsy misakafo, mahatonga ny tenanao asika. Ny tenanao ihany no mamorona izany zavatra zany. Fa ho zahay hoe rehefa tojony zany ianao, rehefa matahotra, dia fantaro aloha ilay mahatonga an'izany tahotra ao zany. Fantaro aloha, dinio tsara aloha hoe tena misy marina ve ilay zavatra, tena marina ve ilay ahinao sy ilay zavatra atahoranao, mitombina ve le izy, misy ve le izy. Sao de eritreritrao fotsiny. Ary indraindray koa misy olona milaza miteny aminao an'ilay zavatra ve ny olo tianao dia isaraka aminao, tsy tianao tsony izy satria ohatrohatr' zao sy ohatr' zao, dia eo miteraka ilay tahotra ao. Fa tsy adiadinao le izy, tsy fantarinao, tsy fotoronao le zavatra, dia ianao ihany no mizaka ny vokany. Ianao ihany na misavy ny tenanao, ianao no nanimba ny tenanao. Ka mba tsy ahatongavan'izay zavatra izay, dia fantaro hoe misy marina ve ilay zavatra ahinao sy atahoranao sa tsy misy. Raha ny olo tianao no miteraka an'izay, dia atony izy mifampirasa aminy ary anontanio izy raha misy marina ilay zavatra na tsy misy. Dia eo hitanao eo mivaliny. Ny tahotra dia avy amin'ny zavatra tahaka izany ihany koa. Eo ihany koa dia avy amin'ny avizanana diso tafahoatra loatra ny tahotra. Rehefa vizana diso tafahoatra ny olona anankiray, dia lasa mitebiteby, lasa tsy mahita tory, ary lasa mandefa fisainana lavitra. Rehefa avizana zany dia tsy mahita tory tsara, miaya ny amin'ny fiainana, miaya ny amin'ny zavatra mety izy, sahiran-tsaina sy mieritreritra ny amin'ny ho avy. Velom-panontaniana koa ny amin'izay anjony tena, anjony zanaka, anjony zafra efa raibe sy renibe ianao, anjony mpiray-tampo na anjony ray aman-dreny. Velona eo daholo zany ny eritreritra rehetra rehefa dizovizana loatra indraindray ny tena. Ao ihany koa nefany izay miteraka tahotra sy tsy fahitany-tory izay, ny tsy fanananao zavatra atao, ny tsy fananana asa ohatra, na tsy fahitana asa, dia miteraka izany tahotra izany ihany koa. Ary indraindray dia ohatra ny rariny ihany zany zavatra zany, kanefa misy ny zavatra azonao atao mba hiatrehana izany zavatra izany. Koa raha azo atao ary dia aoka ianao, tsy ianao diso vizana loatra, fa mba izay tratry ny aina ihany no asa atao. Fa lasa misy fiatraikany eo amin'ny fahasalamanao, ary koa misy fiatraikany eo amin'ireo manodidina anao, izany vokatry ny avizanana sy ny tahotra izany. Eo ihany koa vokatry ny fiatsika izay tsy voatandrinao noho ny avizananao diso tafahoatra, dia lasa miteraka olana ao an-tokantrano sy eo amin'ny manodidina le izy. Dia io tahotra sy fahakizitinana vokatry ny tsy fahitatory eo, ary ny tsy fahitatory dia vokatry ny avizanana diso tafahoatra loatra. Ka mba tsy isin'ny olana eo aminao sy eo amin'ny manodidina anao, dia aoka tsy anao izay vizana loatra izay ianao. Ary raha hoe tsy mahita zavatra atao, tsy manana asa ianao, mitaitaina, mieritreritra, mandefa fisainana lava, dia aoka ianao no anao ezaka mba andresy izany eritreritra izany, na hitady asa, hitady fomba mba hahafahanao
mahita asa ialany zany eritreritra lavitra miteraka tahotra izany. Eo ihany koa dia hoe na miasa amin'ny antoniny dia mahita tory tsara, dia sady salama amin'ny vatana, tsy misy ny tahotra ary afaka mandray amin'ny olona manodidina anao ianao. Zany zavatra zany zany dia natao mba hisian'ny fiarahamonina mirindra ao an-tokantranonao ao, satria rehefa be loatra ny fihetsem-po dia lasa osa sy marefo ny vatana ka tsy zaka ireo olona miteniteny, dia ireo olona miteniteny indray no iantefan'ny fahatezerana sy ny fahasorenanao. Ka mba hisian'ny fiarahamonina mirindra, hisian'ny fahaizana miaina tsara sy ny fifandraisana tsara ao amin'ny tokantrano anankiray sy eo amin'ny fiarahamonina anankiray, dia ialao ny tahotra, adidio tsara ny aviny amin'izay fotoan'izay, dia afaka miatrika ny zavatra sarotra ianao, miatrika izany ampilaminana, ampitondritsaina, dia afaka mandroso tsara eo amin'ny lafim-piainana rehetra. Faiza miaina mampilamin-tsaina. Izay no azona tolotra tamin'ity androany ity, mino sy madoka izahay fa samy andray ny tandrify azy avy ny tsirairay mba ho fampandrosoana ny tena sy ny manodidina ihany koa. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR Sampananteny Malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube. Feo fanantenana. AWR manolotra ho anao Ilay feo fanantenana. Riavo malala isany faly miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Fifaliana ho ahy hatrany ny mitsidika ny tokantranonao ankehitriny, hanohy izantsika ny dinidinika ara-tsoratra masina. Anio dia ho jerentsika indray ny lohateny hoe miandany amin'Andriamanitra, miandany amin'ny mpandresy. Milohany handiniantsika izany dia andeha hiara hivavaka isika. Misaotranao izay ry Andriamanitra rainay eo, raha manana izao fotoana raha mianatra ny teninao izao indray, taio izany teny izany, ary aoka ny fanahinao masina no anomana ny fonay handray izany teninao izany, dia mamindra fo ary mamelany elokay, satria tononona amin'ny anaranao Jesosy izany vavaka izany. Amen. Ny olombelona rehetra dia tafiditra ao anatin'ny mpandray anjara amin'ny ady fanaovan'i Kristy sy Satana, mikasika ny toetra n'Andriamanitra, ny lalàny ary ny fiandrianany amboniny izao rehetra izao. Antsontsika hoe adiny tsara sy ny ratsy izany ady izany. Ny mahagaga sy mahaliana dia tany an-danitra no nanomboka ny ady. Andianka eo vakintsika izay voasoratra ao amin'ny Apokalipsy 12:7-7 manao hoe: ary nisy ady tany an-danitra, Mikaela sy ny anjely niady tamin'ilay dragona, ary ilay dragona mba amin'ny anjeliny kosa dia niady, nefa tsy naharesy sady tsy nisy toerana ho azy intsony tany an-danitra. Ary nazera ilay dragona dia ilay menarana ela izay atao hoe devoly sy Satana, izay mamitaka izao tontolo izao. Dia nazera tamin'ny tany izy, ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy. Mazava eto fa resy Satana sy ny anjeliny, fa any Mikaela sy ny anjeliny ny fandresena, dia tsy izy izany fa i Jesosy Kristy sy ny anjeliny. Tsara no mampatsiahy antsika fa rehefa nazera teto tany Satana, ilay fahavalo loza be, dia tsy manana tanjona afa-tsy ny hamitaka, hampahory sy hampijaly ary hamono. Ao amin'ny Jaona 5:20 dia izao ny voalaza vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: izy dia mpamon'olona hatramin'ny taloha, ary tsy nitoetra tamin'ny marina satria tsy misy marina aminy. Satana no atao hoe rain'ny lainga, koa dia mampitandrina antsika ny soratra masina hoe: mahonoana tena, miambena, fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona merina
mitady izay arapana ao amin'ny Petera voalohany toko 5:7 no misy an'izany teny zany. Ankoatra ny mahaloza be azy dia tezitra koa io fahavalo io. Izao indrindra ny voambary ao amin'ny Apokalipsy toko 12:7 ary tezitra tamin'ny vehivavy ny dragona dia lasa nandeha hiady amin'ilay zanany sisa dia ireo izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazanan'i Jesosy. Ry mpiaino malalisany, arakaraka ny anatoana antsika an'Andriamanitra, rehefa misafidy ny hanao ny marina isika dia ampitomboiny Satana koa ny famelezany, tezitra sy romotra izy. Kanefa aza manahy fa manome toky antsika ilay mpandresy dia Jesosy Kristy manao hoe ny anjelin'i Jehova mitoby manodidina an'izay matahotra azy ka mamonjy azy. Salamo 4:7. Ary mbola toizany zany ao amin'ny Salamo 70:1 manao hoe fa izy andidy ny anjeliny aminao mba hiaro anao eny amin'izay rehetra haleanao. Mety misy fitsapana mahamay fa oriana mangidy midona amintsika tsirairay avy, aza kivy fa zava-mandalo ihany reny. Ahoana hoy Jesosy? Izany teny zany no efa nilazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matoky izaho efa naharesy izao tontolo izao. Jaona 2:7 no misy an'izany teny zany. Ry hava malalisany, matoky an Jesosy rehefa nisafidy hiaraka amin'Andriamanitra isika. Fotoana mety indrindra hanaovana izany zao, satria ady amin'ny fanahy ratsy no hatrehantsika dia efa manome fitaovam-piadiana ho antsika Andriamanitra azahoana fandresena. Andeka eo jerentsika ireo fitaovana izay omen'Andriamanitra antsika mba hanampy antsika ho mpandresy. Efesianina 4:9-10 no misy an'izany. Vaketsika amin'ny anaran'ny Tompo zany manao hoe farany mahereza ao amin'ny Tompo amin'ny herin'ny faherezany. Tafio avokoa ny fiadin'Andriamanitra mba azahoanareo hifahatra amin'ny fanankolen'ny devoly, fa isika tsy mitolona amin'ny nofo amandra, fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjaka an'izao fahamaizinana izao dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Ary noho izany dia raiso avokoa ny fiadin'Andriamanitra mba azahoanareo hanohitra amin'ny andro mahory. Ary rehefa vitanareo avokoa dia hahafahatra ianareo. Inona ary ireo fitaovana izay omen'Andriamanitra antsika mba hiadiana amin'ny herin'ny ratsy ireo ry mpiaino malalisany? Voalohany amin'izany dia hoy izy eto hoe sikino fahamarinana ny valahanareo. Ny dikan'izany dia manaova ny marina, mandehana mahitsy, ataovy toy ny fehikibo eo amin'ny valahantsika ny fahamarinana. Ny fitaovam-piadiana faharoa dia hoy izy hoe mitafy ny rary no fiarovan-tratra. Ny dikan'izany dia aoka tsy hanao didiko fe lehibe, fa mahaiza maka ny toeran'ny hafa dia mahaiza mandefitra. Ny fitaovam-piadiana fahatelo dia hoy izy hoe kiraroy ny fahavonona-panavy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo. Ny tongotsika no mitondra antsika handena iza naiza, mila harovana izany, toy ny miaramila manao kiraro mafy sy matevina, dia toy izany koa isika hanaovy ilay kiraro dia tsinona fa ny filazantsara ny fihavanana, ilay fifankatiavana, mihavana amin'ny olona rehetra. Izany no afatry ny filazantsara, izany ny toetra an'Andriamanitra. Ahoana hoy ny voambary ao amin'ny Jaona 1:4-7 ry malala, aoka hifankatia isika, fa avy amin'Andriamanitra ny fitiavana, ary zay rehetra tia no nateraka Andriamanitra sady mahalala an'Andriamanitra. Izay tsy tia tsy mba mahalala an'Andriamanitra, fa Andriamanitra dia fitiavana. Ny fitaovam-piadiana fahaefatra dia hoy izy eto hoe tano ny finoana ho ampinga izay azahoanareo hamono ny zana-tsipika mirehitra alefan'ilay ratsy. Ry havana, zava-dehibe ny fananantsika finoana mifantoka eo amin'i Jesosy Kristy, finoana mandray azy ho mpamonjy ny tenantsika manokana, finoana mitondra antsika ho amin'ny fankatoavana azy. Ahoana hoy ny soratra masina? Hebreo 12:9 fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy. Fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Mba mazoto mitady an'Andriamanitra ve ianao? Ry hava malalisany, izao mihitsy ny fotoana hitadiavana an'Andriamanitra, manatona azy ampinoana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ny fitaovam-piadiana fahadimy dia manao hoe raiso famonjena
ho fiarovan-doha. Rehefa malalisany, io ilay kasika na satroka matevina fitondrany miaramila, ny lohantsika no mpitarika ny tena manontolo, mila arovana izany. Eto ilay famonjena dia tsy zavatra fa olona dia Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra. Raiso izy ho filoha mpitarika ny fiainanao. Izy no loharanom-pamonjena nomen'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao. Izany ny faratampon'ny fanehoan'Andriamanitra ny fitiavany antsika, araka ny voalaza ao amin'ny Jaona 4:9 fa toy izao ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Ry havana, raiso Jesosy ho mpamonjy ny tenanao manokana, anio fa tsy raha ampitso, aza mankatakandro, misafidiana azy ho famonjena ho anao sy ny ankonanao. Ny fitaovam-piadiana fahaenina dia voalaza eto fa hoe ny tenin'Andriamanitra raiso ho sabatry ny fanahy. Tsy misaraka ny hoe mandray ny famonjena sy ny hoe manaiky ny soratra masina. Ahoana hoy Jesosy Kristy ao amin'ny Jaona 5:7-8, dinio nareo ny soratra masina satria ataonareo fa ao aminy no anananareo fiainana mandrakizay ary ireny no manambara. Zava-dehibe tokoa ry mpiaino malalisany ny mamaky ny Baiboly sy mitandrina izay voalazany, fa mitarika antsika hanana fiainana mandrakizay izany. Manamafy izany ny voasoratra ao amin'ny Apokalipsy 1:7 manao hoe, sambatra izay mamaky sy miaino ny teny'ity faminaniana ity, ka mitandrina izay voasoratra tao anatiny, fa antomotra ny andro. Ry mpiaino malalisany, ny fotoanam-piadiana farany izay ambary ry amin'ny 9:9 dia manao hoe, mivavah mandrakariva ao amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana, ka miambena amin'izany amin'ny faharetana. Ry havana, ny fiarahana amin'Andriamanitra dia mila miresaka aminy amin'ny alalan'ny vavaka, toy izay fanaontsika amin'ny sakaizatiana ka amborahana ny ao am-po. Izany mihitsy no ilaintsika isan'andro. Boray eo anatrehan'Andriamanitra ny zava-manahirana anao, asehoy azy izay fanirianao lalina indrindra. Eny, mivavah aminy, mivavah ka aza mitsahatra. Izany ny voalaza ao amin'ny Tesalonianina 1:9-7. Hotahiany ny tompo ane sika rehetra, hotahiany ny tompo ane ny teny izay norenisitsika teo, ka hitondra herim-panahy ho antsika rehetra ahatonga antsika ho mpandresy toa any Kristy. Dia ny tompo ane hitahy izany teniny izany. Amen. Andeha hivavaka isika hamezantsika izay rehetra voalaza teo. Andriamanitra ray io, sotranao no ny teninao izay nampianatra anay mba hiandany aminao, handray ireo fitaovam-piadiana mba azahoanay ho mpandresy toanao. Ampio ny mpiaino rehetra hanaraka ny teninao, hivelona amin'ny teninao, dia ho mpandresy izahay. Mamindafo aminay, mamelany elokay, tononona amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany. Amen. Dia mirary sosy fitahinao antsika rehetra indray ry mpiaino malalisany, dia mametraka ny veloma mandram-peona indray. Veloma tompoko. Raha ao amin'ny Baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny Baiboly kosa dia tsy natao ho azy zany. Amin'ny toko-pihirisa kintan'ny fahazavana soavy ny merina. Sim
ADR. Téléphone 034 06 797 62 032 75 379 74. Asa sy tontolo hiainana voakolo antoky ny fahavelomana re. Salama tompoko, mankasitraka anao manaraka izao fandaharana asa sy tontolo iainana izao indray. Ny ankabeazan'ny malagasy dia mpamboly avokoa, ary anisan'ny fotom-piveloman'ny malagasy ny asa fambolena. Samy maniry ahita sy azo fahombiazana amin'izany asa fambolena zany avokoa. Asa tsara ny fambolena satria ny olombelona dia mila sakafo avokoa. Ankoatr'izay, miamitombo ny filana satria miamitombo ny isan'ny olona. Noho izany mila hatsaraina hatrany ny fambolena raha te hahita vokatra tsara sy mahasalama isika. Anisan'ny tsy ambaratelo azahoanan'izany ny zezika. Dia manasanao ary anaraka ny fandaharana no man'ny fanjaniaina sy ny teknisianina samy. Tompona andraikitra ny fandaharana namanao Elion Andremitansoa. Odiratsa tantara no soratan'ny fanjaniaina, andrenesanao an'ny mpanoratra Zoanitra, Rila ary Nardina. Mandreraka reto akory reto mandroto trano. Osy mandehana rifa manarakaraka ohatry ny ninona. Ormada ino tsy mahazo andriko nyreto akoho ny dakatakana tsy ananana ate efa lasa dala ve ndriko ty e. Ny taina koa mahameno trano, ny fofona makaleo, enao koa mbola asainy manompo azy ato. Osy ndereto mandehana. Tena misy zavatra mahazo andriko mihitsika. Nangeza azy ndriko aza ny akoho nanalana vokona rery mada. Za koa no adalako hiady aminako. Fena mahasositra mihitsy ny nafitsiko ty vinantona tany an-tsena ka. Mba nandeha indray ny tsenany dia za no anatranary ny anatsara ny famboletsika mahatsiravina. Fa vinantoko iza rehetra zany Atray, ka ny vinanto vavin'ny dadatorako taonadahanareo kizandray ry mama. Isafinoro vady mipary ve ty lazay ndriko ty e. Fizandray ary ny vinantonareo e. Fa
ny famaly tany atsena nga nareo roa e fa nga barotsy ny varotra rehetra e. Tsy tany bary fa tao hoe ny andry andra Josefa nangona ny voamaina ny tany an-tranony io e. Ay ve misy zavatra tsy mazava mihitsy ao ry mama. Inona rehetra e? Tsaroko tsara samy niaranam-boly teto daholo na sika na ry dadatorakoto. Tsisy olona tsy nitsiriritra ny vokatritsika mihitsy tamin'izany. Na mangahazo ty na katsaky ty na voamaina ty. Ny vary takininona? Ny tomaty betsaka mihitsy e. Marina aloha zany e. Ny tany molona karaha teo ny anadahanao aza nitsiriritra sy vaky vava mihitsy tamin'ny abetsahan'ny vokatra tsika sy ny atsaranyko. Zay aloha de tsy azo lavina rehetra e. Zany aneo ahy ny etsika ny tsara indrindra. Tato anatin'ny taona vitsivitsy zay lasa ny eniena ny vokatra azontsika ary tsy vitan'izany ihany fa ny ratsy. Eny tokoa retsika. Nefa ny etsika aza ny zezika tena atao be de be mihitsy. Ka zany mihitsy am'izay tsy le zezipako sy zezipahatra mboamboariny rentso fa mividy zezika mihitsy tsika no ohatra marina tokoronao zany fandiny endriko zany ka. Nefa inona moa zany ny fandraisan'izany sy zafinoroka? Fa i mama ve tsy mandinika fa hatramin'izay ny raha mibary tamin'ny zafinoro de lasa nanomboka ny tsimbadika tsy kelikely ny fandehan-javatra e. Hatray ny tandry zareo indray zao ny lasa mamokatra be nefa tsy mba hitako zay zezika avidin'ireo. Manamboamboatra zezika eo fotsiny de zay. Ny tsika aza nefa ny tany to mengazana tsy mamokatra firy-tsony nefa zezi-bazaha mihitsy any no ampiasaina ry mamy. Eny retsika. Tena misy zavatra hafahafa ataondry zafinoro mihitsy ao ka. Tsy mandiso any eritreritro. Nahoana ny tanitsika meratsy fa ny azo kosa me mamokatra ka tsy rariny zany ry mama. Ndriko tikoto tena miala ny zafinoro amin'ny atsaratarehany raha diniako no. Am'izay ny olona mifandrombaka ery mividy anana, ny tomaty, ny salady, ny karaoty eo aminy. Ohatrin'ireny azonody reny mihitsy anie le olona ry mamy. Ny voamaso ny kala zafinoro am'izany mitsipalipalotra ty aniko sy ny zavatra midiko foana. Vandravandra koka. Manao fanafody mihitsy iny ry mama. Ormada. Ohatra ny nampiraikiraikeny amin'ny bary ihany io ka. Ndreko ty koromada to mampamisavy ny eritreritro ka marina zany. Ke sahany iny ve zany e. Po. Ka tamin'ny heriny tokoa ny eretsika lafo vetivety ny etan'ny bary faly ery rakoto. Zany eneo ahy e. Ka ny azy eneo ony no azo antoka ny zezika e. Tsy atahorana hivangaro amin'ny taikso sady tsara. Tsy misy bibikely zany le hoe komposta ve? Ide izay mihitsy no ano ampiasainy. Tena tsy haiko mihitsy an'izany rehetra e. Aza mba rebireben'olona ho anareo. Fangao azy zany mandrebireby e. Ny malemy saina ihany no azon'izany ry mama. Fa ahoana? Fanga tsy hitanareo bary zafinoro e. Mody mivezivezy manangona n'ity fatin-java-maniry malazo, taokatsaka maina, ty karazan-dravina tsy ilaina rehetra ty eny an-tsaha eny. Amin'iny mihitsy anefa no anararotany andalovana ny tanin'olona anaovan'ny ody ratsiny e. Mbo mandinika koa nireko tiry madaka. Tena tseke kosa raha izany ka. Aleo rehetra fa rahantsika maso akaiky zay ataon'ireo amin'izao fivadian-javatra zao. Say mihitsy ry mama. Sanatria ve ka mpamosavy malemy de ny ao an-trano ihany no asiny. Zay ny hoe. Zao zavatra konkononareo rozony de tsy mahita an'ire rombo mitondraka voly fa zavatra inona loatra ry zafinoro no tsy ahitana amin'ny manodidina tsony a. Oay, loza marina. Kosy. Tratrako reto androany. Kosy. Ohatray, ombo lita indray reo ry bary a. Variana ny lalao andray zao le kely iny de tonga hatraty ny ombony.
azafady rery neny to fa variana loatra ami'reto fambolena kely reto a. esy taloha reo ny kely zao efa be fa misy zavatra taonareo ve ampianana sy ampitomboana nyreto volo ry zafinoro a. neny tokoa de mampime zezika komposta ihany nge no atao am'ireny e, ary tsy mampiena fa vo maika aza mampitombo sy manatsara ny vokatra. Fa ono ay e, andeho aiza aloha neny to e. io fa mamaty dresaka za ve ye andeha mbo hitsena mada fa lasa niakatra mividy zezika ny tanàna any izy e. hitako mantsy izy fa maimaika angamba de tsy nijanonako. ay nandalo teto nentoa ahoana e. zezikinona vidianareo hete zezy bazary pary finina indray a sa tedavinareo tsy ampiasa zezika mihitsy zay so de verinareo fa tsy mba manam-bola ary zay ahafahana manao an'izany. anganareo rery ny natao amokatra eto ambato velona ry lay kely a. ka tsy zany reny tiako lazaina ary nentoa. finina indray ry lay kely tya. zaza te anampiko. anampy inony hoy aho hoe aza lanina am'zezy baza tsony ny vola fa manamboara komposta oatra anay. esy hitany nento zao ny vokany. aninny zoko ry dada ihany koa zao manao an'ity fa tsy mampiasa zezika simika trony. tena e tsara neny vokatrareo ry neny to raha mampiasa komposta e. zana mihitsy sady manatsara ny tany io no mahavokatra be ary azo antoka. azo antoka io ry neny toa. aza mba be filazy eo nareo mivady fotoana tokony ahavitana fambolena kiloza nanaovana an'izany. ny fambolena azy efa mila tsy hoaraka kono sady ny vola lany am'izany ve tsy ho be lavitra noho ny mividy zezy bazay e. tsy hainy ny tambany vohatra reto zany ry zafinoro a. neny raketaka. sady tiako mada fa tonga zao fotsiny lazaiko e. verinareo adalanga ny vazany nandany andro sy namorona ny zezy baza mba hanapiny ny tatra asanareo aloko. ary maninny eto mama andahody fa mavesatra be retoka. tena mavesatra tokoa nareo zany ko sady betsaka izy zany a. orika lamada efa mba hanampitomboandriko mihitsy zany le zezika mividiana teo a. adray efa nanakaramako an'le dona mihitsy reo fa tsy zakako rery. ay kosa sady miova fividianana ihany koa fa tsy de nandahitra loatra le zezy baza teo aloko. marina ny andriko reto rery izy mianaka misy legioma kely ho anareo a. efa mifatenako tsara mihitsy reo a. azo anaovana sakafo avetrany. so dia amorika andray ary le safinoro ty. ka ny amidinareo aza tsy ampiko zaraina aminay ahoany e. oka ihany fa efa misy any an-trano ka. ento ty retsy hojerena hoentina any an-trano a. tena zaza tondrana mihitsy le kalamady ty am'ty nijerena azy. zafinoro a ianao ve tsy mandinika fa oatra ny lasa mihafahafa zany ho ary neny tosomady. esy bary ko de loza aza makasaina lavitra am'izany renao e. ka mahita azy mianaka reroa avaratry reroa de lasa tapoka tany ny saiko. tsaroko le fihetsiny avy ny vidy zezika andray andro i. manao ony nareo mivady ry zafinoro sy bary a. mosera zozefo. manahoana tompoko. inona no atao anao. eno a atao hoe mandroso an-trano siko ty ety atsako no. aza misahirana fa eto mihitsy ny tsara ka aleo eto amin'ity talaky ty mihitsy ano hipetraka. zaza mba manelingelina anareo miasa. tsy maninona re fa inona no azo atao am'mose zozefa ary e. zao re
mila vokatra bebe kokoa noho ny teo aloha fa aza midimidy amin'olo-kafa mihitsy ny vokatra reo ary ono sao de mbola mahita olona azo antoka anangonana vokatra nareo ohatran'ireny karazana legioma reny, ny voankazo, zany zao no tena ilaina am'izao fotoana izao mantsy. Ka iza re zany no maninona raha lazaina aloha ny toraketaka sy madaribary so mety ahasoa azy zany. Aleo atsoko vetivety re izy tompoko. Fanga lavitra ny misy azy. Reroa andafy avaratra reroka. De aleo alehantsika ny mihitsy izy raha izany de zay zany ry izy mianaka no hitadiavana ianareo ka raha nyvoamaina zao ny didavinao de to tsy ampy an'ireo lanjatakinao rehefa miakabokatra ka no zany tena tsy mamokatra tsara salamy talotsony eny le tany fa asy mahatonga zany mo raha ny legioma ny didavinao de reo hita masotsika ireo zao ry satonany ka no samy tany tsy de mifanalavitra eto ny ianareo sarobariko. Nahoana ny misy hoe ratsy sy tsara ry ny endraketaka ka tsy hitako no eny raha ny fijeriko ny legioma anareo kosa aloha tena samy hafa mihitsy mety ny toetry ny tany ny mahatonga an'izany. Finona ny zay tsy ampiasainareo ny endraketaka zezibazaka zao azy zay tapa-kevitra ampitombo ny fatrany mihitsy so tsy ampy ho an'le tanyko fa ahoana tsy mahagaga raha izany. Fa ahoana zao ny vokany fa ahoana ringa Josefa ny zezibazany manimba tsy kelikely ny tany vokatra ireo hersimika ao anatiny ny mahatonga an'izany. Ekena fa raha vao manomboka mampiasa azy ianao de tena manome vokatra tsara mihitsy ny zezibaza. Nefa arakaraka ny ampiasanao azy matetika de manomboka tsy ampitsony ny fatrany jezika nataonao teo aloha fa tsy maintsy ampitomboana trany ny fatrany. Etsy andanin'izay tena manapotika tsy kelikely ny nofotany ny zezika simika. ahoana tsara hoe mose Josefa eno nareo ihany zao no mahatsapa fa meratsy tsy mahavokatra toy ny teo aloha tsony ny taninareo. Say mihitsy melany tsiro ny nofotany farany ngazana tanteraka tsy mamokatra ninoninona tsony io tany io raha ohatra ka mbola mampiasa zezika simika foana ny tatsaha. Akoatr'izay ny vola lany hividianana zezika mitombo isaky ny toam-pambolena. Ny vidiny koa am'izay melafo hatrany. Raha izao no mitoy ka inona zany ny hevitra ringa Josefa fa mahavalalany ny tilazainao ka no tsotry maninona moa raha mampiasa zezika biolojika zay le nilazainay ry izy mianaka. Mora hita ny akora anamboarana ny komposta. Zay le komposta mora hita ny akora anamboarana ny komposta miampy ny zezika avy amin'ny biby. Afa-tsy ny taikosoa ihany io aloha de tena tsy mety mihitsy io taikosoa io satria vao maika mitondra aretina. Ka misy finona moa ny antony tsy ampiasanareo komposta io anie tsy andanimboly nefa tombotsoa be no azo avy aminy. Tsarovy fa ny komposta rery ihany anie no hany mamerina ny tsirony tany manatsara ny nofotany mampitombo tsara ny voly. marina hoe nefa ny sakafo azo avy aminy tena mahasalama sady ny komposta anie ka afaka miaro ny voly amin'ny aretina sy ny bibikely mpanimba ny voly zay mihitsy sady azahoana masom-boly tsara indrindra io tsy efa tombotsoa be ve zany ry nendraketaka ary fanga tsy mba torondry-bary mivady an'izany nareo efa mba niezaka entiny tsy fahalalana sy ny fahazaran-dratsy ay zava-tosika izezibazako ormada tsinona zany retsy ny landry ny fidianana n'le zezika farany teo iny ka mama ihany marary ny lohako retsy vahoako zay eny re mbola azo arenina re zany ry izy mianaka
zay tsy mivoatra ho amin'ny tsara ihany ane ny vomafy e. Misy zavatra tsotra nefa tsy mandany vola azontsika tatsahatao tsara mba hampandrosoana ny fiainantsika. Ohatra mivaingana amin'izany zao fampiasana ny komposta ary ny soa azo avy aminy. Ka mbo toroy anay le rehetra ny fanamboarana an'ity komposta fa ay arena be mihitsy ty isiko. Saiky nahita loza tamin'ny fampiasana ny zezibazah ty marina. Reraka sa hoana rika alamada. Ie tena vonona mihitsy zay anoro anareo ka. ie Tsotra tsy mandany vola ny fanamboarana komposta. Saingy mila faharetana sy fahavarana kosa. reny fakofako sy zava-maintso reny, ny zordira avy nampiasaina tao an-trano, reny ihany ane no avadika ho lasa komposta e, dia mamokatra be sady mahasalama ny vokatra azo avy aminy. Ary lasa madio ny tanàna re olona. Zay mihitsy ka. Mivadika zezika ny fako. Sofa tafahoana tetika dia mianaka ny fampizaran'izay maso. Zay mihitsy ho ary anake. Ampiasao ny komposta raha te azo vokatra tsara sy betsaka salamidrobarina reo e. Satria izany zao no ilaiko be dia be mihitsy. Amin'ny manaraka manantena vokatra tsara mba ho angonina avy aminareo ny endraketaka. Sa tsy zany? Eny re. Fa reto anareo reto aloha mbola tsy mety satria avy amin'ny zezibazary reo ko. Eno ay e. Zaretsika. Oy, ay tsy ody ratsy fa fanafana tena mahasoko. Ny famadika le sainy mata le retsy fa le zezibazah no tia ny lazaina hoe mamosavy ny tany oromata ny keniteny foana. Ay ve gaga ihany amako. Afa apiatra re ndorika alamada anao fa apiarana misotra rarosefa sotra ry zafinoro a. Dia mahavanona e. Eny io. Tsy nofo ny fahazahoana vokatra betsaka, tsara ary mahasalama, fa azo tanterahana tsara. Arak'izao vijoroana vavolombelona entina amintsika izao, izay ataon'Andriamatora Bevony Andriamafaly Petera, izay monina any amin'iny faritry maharovotsy mahatsara Ambatondrazaka iny. Anamafisana izay voalaza tao amin'ny tantara. Eno kely ene. Dia faly miaraba anao zahay tompoko. Faly miaraba anareo ihany koa. Faly miaraba antsika mpiaino ihany koa manaraka izao fandaharana izao. Tompony omba antsika tsiraray avy. Ianao dia anisan'ny mpiaino ny radio adventista maneran'ny tany. Vao nisokatra ny radio dia efa anisany miaino izany fandaharana izany. Dia izay fiainona izay fandaharana izay dia nahitana tombontsoa betsaka, ary izay no tiako hozaraina amintsika mpiaino ihany koa ho antsika izay manaraka izao fandaharana izao, satria azahoana tombontsoa sy fahasoavana ny fiainona ihany koa ity radio ity. Dia rehefa nanaraka n'ilay fandaharana izay nahafinaritra anao ianao tamin'izy ireo ve nisy tonga dia nampiarinao teo amin'ny fiainanao? Mazava ho azy fa rehefa fa miaino an'ilay fandaharana dia ino no tena mitaiza ny kolokolo. Tsy maintsy nieritreritra familomatina. Ay, nisy familomatina tao momba ny fambolena. Nahasarika mihitsy ny fambolena satria tena dia mpamboly. Dia niezaka mandrakariva ny anatsara n'ilay fambolena. Na eno no fandaharana tato amin'ity AWR ity momba ny fambolena izay nentiny namana rasolofo, namana nirina, naliana dia naliana rina, ary dia nampiarina avy hatrany fa tena misy tombontsoa be mihitsy. Afaka manome ohatra ve zao ianao hoe miresaka momba n'izao izy zao ny torohevitra nomeny dia nampiariko dia izao ny vokatra azo. Niresaka momba ny legioma ny fomba fambolena anana. Taloha namboly anana dia mitsatotsatoka fotsiny dia zara fa misy. Rehefa naheno ty fandaharana tamin'ny AWR ity dia nampiarina. Dia mifanetsana zay voalohany riny dia ohatran'ny fanolana zay mivady, satria ahoana ary natao malalaka be ohatran'izany fakofako rio ve dia avita inona. Nefa noho nefa narahana le torohevitra ny zavatra nahagaga dia izao
tsy arakaraka ny eritreretina ny vokatra azo fa mahagaga sady mahatalanjo ny oatra ny fahagagana satria raha ny avo mipetsay maintso tamin'izay fotoan'izay a vokatra natao mahatratra any amin'ny 70 na 70 cm no any a ny avony de alaim-panany tena de nylanjaina mihitsy a natakatra any amin'ny 4 kilo 3 kilo et demi fototra ray zavatra mampitederan'Andriamanitra le izy kanefa koa ny vokatra zay nalefan'ny AWR ihany koa no nahatonga zany zavatra zany de hoe te hisaotra manokana ny reto namana ireto mihitsy hoe amin'ny fandaharana zay nalefan'izy ireo a mino aho fa mety ahita vokatra hafa ihany koa zareo amin'ny fanatsarana ny fambolena zay de mazoto miaino izany fandaharana izany tamin'izay lafin'ny fambolena izay a nanaraka tsara n'le hoe zezika sy ny karazana ohatr'izany nahatonga n'le fombiazana izay mihitsy voalohany indrindra zany de any amin'ny famafazana masomboly sy ny fifantenana ny masomboly zany de efa fa narana raisy nantsoratra mihitsy le izy a de ino zany no arahana hoe rehefa volana zao a rehefa mitsinana ny volana de afafy rehefa anao salady rehefa 3 andro aorinan'ny fitsinanam-bolana voataony tsy miaraka fa tena mampitederan'Andriamanitra zay ny amipetsay a fa teo amin'ny salady ihany koa de tena nampitolagaga na zay mivady ary de hoe fahagagana vity izy sa misy ny sasany ty ka tsy loza vity zavatra rety satria raha mijeren'ireny koveta reny a de ohatran'ireny ny fototra salady anankiray de koveta salasalany reny izy indray moa zany a tsy nilanjaina fa mijery azy de ohatran'ny fahafinaretana de tsy nikitiana mihitsy ara le salady fa de ohatran'ny hoe aleo alaina sary mihitsy kanefa tsy nanana paray moa ny tena de fa nahafinaritra de salan'ny fialam-boly a ny fambolena sady vokatra sy tombotso ia nampiarina ny compost na rano tsy nampiasa produit chimique fa ny olona mieritreritra hoe mampiasa produit chimique zay a mampiasa odi-biby zay a tsy nampiasa an'ireny zay fa lay fandaharana avy ato ihany no torohevitra ka ny odi-biby sy ny vokatra tsara zany de avy ato amin'ny AWR misaotra indrindra tompoko dia manasanao ary ianao fampiarana tsy voatery anana omby ianao vao hita zezika ao amin'ny fambolena tsy voatery vidy lafo ihany koa izay vao hita zezika ary fomba fa ireo akora na ireo zava-misy izay misy eo an-toerana dia efa ampy ary tena ampy anamboarana zezika komposta sady adio ny tanànantsika amin'izay satria voasoroka ny lobolobo hivadika zezika ny ravina izay tsy ilaina sy ny fako avy eo an-tokantrano izay le hoe ny zavatra rehetra dia miara-miasa soa masotoa ary manao fampiarana hitahanao ilay raintsika izay any an-danitra ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity feo fanantenana faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo fanantenana eo an-tendrombohitra iziona izany lohateny hodinitsika anio miraba sady manasanao anaraka izany hatramin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy ambaran'ny apokalipsy 7:12 fa mitsangana eo tendrombohitra iziona ny vahoaka an'Andriamanitra io tendrombohitra io dia tao andrefa ny tanàna tranainy Jerosalema ny hevitra ny zanak'Israely fa niara-nonina tamin'izy ireo tao tendrombohitra zion'Andriamanitra taty orina dia naorina tao tendrombohitra moria ny tempoly jiosy noho izany ny hevitra izy ireo fa anisan'ny ziona ihany koa ny tendrombohitra moria samy resaka ny amin'ny tendrombohitra ziona na i Davida na i Jaona ao amin'ny apokalipsy 7:12 andeha ampitahintsika ny zavatra nambaran'izy roa lahy ireo ovakitsika aloha ny tenin'i Davida ao amin'ny Salamy 110 andiny 1:1 sy ny 7:20 Salamy 110 andiny 1:1 Jehova
iza no hitoetra ao amin'ny taberna kelinao, iza no onina ao tendrombohitra ao masina, izay mandeha tsy misy tsiny ary manao izay mahitsy, sady misainatsainany marina ny fony, tsy manendrikendrika amin'ny lelany, sady tsy manisy ratsy ny sakaizany, ary tsy manao izay hafa-baraka ny namany, tsy manaja ny ratsy fanahy, fa manome voninahitra ny matahotra an'i Jehova, tsy mivadika amin'ny fiainianany na dia maningotra ny tenany aza, sady tsy mampiana ny volany na mandray kolikoly ana meloka ny marina, izay mitandrina izany dia tsy mba hangozogozo mandrakizay. Salamo 4:7-5. Iza no hiakatra ao an-tendrombohitry Jehova, ary iza no hitoetra ao amin'ny fitoerany masina, izay madio tanana sy mahitsy fo, izay tsy manandratra ny fanahiny ho amin'ny lainga na miainina mitaka, andray fitahiana avy amin'i Jehova izy, ary fahamarinana avy amin'Andriamanitra ny famonjena azy. Dia ino no ambaran'i Jaona? Apokalipsy 4:1-5. Apokalipsy 4:1-5. Ary hitako fa indro ny zanak'ondry nitsangana teo tendrombohitra Ziona, ary nisy 7,400 sy ray hetsy nomba azy, samy manana ny anarany sy ny anaran'ny ray ny voasoratra eo amin'ny andriny. Ary nahare feo avy tany an-danitra tahaka ny firondroan'ny ranobe sy tahaka ny fitsotriky ny kotrokorana mafy, ary ny feo izay reko dia tahaka ny an'ny mpitendry lokanga mitendry ny lokangana. Ary mihira tao tonon-kira vaovao eo anolohan'ny seza fiandrianana sy eo anatrehan'ny zava-mananena 4 sy ny lolona izy, ary tsy nisy nahay nianatra izany firan'izany afa-tsy ny 4,400 sy ray hetsy izay navotana ny ala tamin'ny tany. Ireo ny tsy voaloto tamin'ny vehivavy fa virjina izy. Ireo ny manaraka ny zanak'ondry na aiza na aiza no alehany. Ireo ny navotana avy tamin'ny olona ho voaloam-bokatra ao an'Andriamanitra sy ny zanak'ondry. Ary tsy nisy lainga hita teo am-bavany, sady tsy manan-tsiny izy. Navela iara-monina amin'Andriamanitra ireo olona voalaza ao amin'ireo tononkalo Davida ireo. Lavitry ny fahatanterahany sika noho ny fahotana. Iza moa no manao ny marina sy ny rary ny atrana? Iza no milaza ny marina ary tsy mandainga mihitsy? Raha milaza sika fa tsy manana ota, dia mpandainga hoy ny Jaona 1:1-9. Jesosy, ilay zanak'ondrin'Andriamanitra, no manome herentsika hitsangana eo Ziona. Tsy miresaka ny amin'ny zanak'ondry Davida ao amin'ny hirany. Jaona kosa miresaka ny amin'izany ao amin'ny Apokalipsy 4:10. Ny teny Jaona ao amin'ny otoko io dia valin'ny fanontanian'i Davida ao amin'ny Salamo. Koa satria nitsangana eo tendrombohitra Ziona ao amin'ny tempoly masina ny zanak'ondrin'Andriamanitra, dia afaka mitoetra ao koa amin'ny finoana azy sika. Hoy ny Hebreo 10:20-20. Koa amin'izany rahalahy, satria manana fahatokiana hiditra ao amin'ny fitoerana masina isika noho ny ran'i Jesosy amin'izay lalana natokana ho antsika, dia lalana vaovao sady velona namaky teo amin'ny efitra lamba dia ny nofony. Inona moa ny fanantenana ao antsika raha tsy noho ny ran'i Jesosy? Tsy misy. Tsy fahavalitra azo resena tsy akory ny fahotana. Efa nandresy azy Jesosy, ary ho mpandresy koa isika raha miandany aminy. Anisan'ireo afaka hitsangana eo an-tendrombohitra Ziona isika raha mino ny sorona nataonao antsika sy mety amin'ny fiainany tsy voapetinota. Engany isika rehetra samy ho arabaina tonga soa eo an-tendrombohitra Ziona any an-danitra. Izay no mamarana ny fianarantsika androany. Mametraka ny mandrapitafa ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feo fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana no vokariny ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana. Mirary 420 ora finaritra ho anao ny AWR